Faly ny tenako miaraba antsika rehetra manona ny fitanan Jesosy Tompo amintsika tsirairay avy a. Engany izany fitanan Tompo zany a iorom-paka ameno ny fiainantsika. Ka inona mandalo na tafiditra na rika na tafidrivotra na inona dia tsy ontsy naneny fiadanana izay nomeny Jesosy atsika fa ampiorenantsika mandrakariva. Amen. Ankehitriny isika dia tonga amin'ny fotoana izay fampizarantsika indray a amin'ny tian'androany ity a. Ka avy hatransika dia hijery ny ten'Andriamanitra izay hovakintsika ao amin'ny Deutéronomia toko fahatelopolo Deutéronomia toko fahatelopolo ny 9:20 sy ny 20 no vakintsika. Deutéronomia toko fahatelopolo ny 9:20 hatramin'ny 20 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Dia ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hiaino ny feony sy hifikitra aminy, fa izany no fiainanao. Fa izany no fiainanao sy fahamaroany ny andronao mba honenanao eo amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny taranaka Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao homena azy. Amen. Dia mbola makitsika Galatiana toko 5:1. Galatiana toko 5:1 ny anaran'i Jesosy namakiko ny teny. Ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika ko tomoera tsara fa aza mety asiana zioga ny fanandevozana intsony. Amen. Teny vakintsika farany Efesiana toko 4:17. Efesiana toko 4:17 ny anaran'i Jesosy Tompo. Mandra-pahatonga ny rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra dia ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny fahafenon'ny fahalehibiazan'ny fahafenon'i Kristy. Veriko indray mandeha ny anaran'i Jesosy. Mba ho mandra-pahatonga ny rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra mba ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehiben'ny fahafenon'ny Kristy. Toy izantsika 5:12 mba tsy ho zaza intsony ka ho ampitomboly ka ailangila na sy ampitambolim-bolen'ny rivotra ny fampianarana sy ny samihafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiendren'ny hatateraka ny hevitry ny famitahana. Amen. Androantsika dia hifampizara makasika ny atao hoe fahafahana. Dia ny aty amboalohany dia tiako mba ahazo tsara ny rehetra na dia ity zavatra ray ity fotsiny aza. Ny fahafahana dia tsy fahafahana raha tsy fahafahana ahafahan'ny fahafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra. Terenao izany eo akaikinao hoe tsy fahafahana amin'ny fahafahana raha tsy fahafahana ahafahan'ny fahafahanao manompo an'Andriamanitra manao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ny atao hoe fahafahana. Raha tsorina ilay izy dia ny atao hoe fahafahana dia fahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Mety azo tenenana eo akaiky amin'izay ve?
fahafahana dia fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra mba ho tadiditsika tsara ilay izy dia asarotona mihitsy tsy fahafahana ny fahafahana raha tsy fahafahana ahafahana ny fahafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsara raha namakitsika teo ilay Deutéronomie napetraka teo anoloany zareo ny fiainana, napetraka teo anoloany ny fahafatesana, napetraka teo anoloany ny fitahiana, napetraka teo anoloany ny ozina. Fa inona no zavatra tsy nananany? Tsy manana fahafahana izy dia tsy tanteraka an'ilay izy. Rehefa tsy ao ny fahafahana dia tsy misy ny fanapahan-kevitra, ary rehefa tsy ao ny fahafahana dia na dia ny safidy aza tsy afaka. Ny olona manana safidy dia olona afaka, sa tsy miombi-kevitra amiko amin'izany nareo? Ny olona rehefa mbola andevo dia izay asaina ataony ihany ny ataony, izay ampanaovina azy ihany ny ataony. Izay mihitsy ny tenen'ilay lehilahy kapiteny rehefa niresaka tamin'i Jesosy izy, zaho izy mba olona lehibe ihany ahako eo amin'ny toeram-piasana izay misy ahako. Rehefa miteny aho hoe andana dia mandeha izy satria zahako ny lehibe, ary rehefa teneniko ny mpanompoko hoe ataovy izao dia manao izy. Dia tahaka izay ihany koa rehefa mbola eo ambany vahoan'ny fahotana ny olona anankiray, na dia apetraka eo anoloana aza ny fiainana, tsy afaka hanana fanapahan-kevitra izy, ary tsy afaka hisafidy an'izany fiainana izany izy satria misy mibaiko. Ka izay tsy maintsy tsy tenen'ilay mibaiko azy, izay no andehanany. Na dia efa mipetraka ato daholo aza ny structure rehetra amin'ity Deutéronomie toko 30 andiny 7 ty afatrafatra dia milaza miantso ny lanitra sy ny tany an'io vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianareo sy ny taranakareo. Dia rehefa velona dia maninona amin'izay? Ho tian'i Jehovah Andriamanitra aho ary hiaino ny feony ary hifikitra aminy. Izany no fiainanao sy fahamaroan'ny andronao, mba honenanao eo amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao honenanao. Na dia efa eo aza ny fampanantenana, na dia efa eo aza ny lalana rehetra, taridalana rehetra hitariana ny zanak'Israely, fa rehefa tsy tao amin'ny fahafahana izay niresahantsika teo, fahafahana manao ny sitrapon'Andriamanitra, dia na dia efa nasorona tao amin'ny tany Egipta azy izy, dia mbola niaina saritsary-pahafahana. Izany hoe ohatrany hoe mba afaka tao anaty fanandevozana Farao, fa mbola misy fanandevozana hafa indray izay tsy nafahan'izy ireo niala, dia ny fanandevozan'ny fahotana izany. Sika kosa nefa dia tsy mitovy amin'ny zanak'Israely isika raha lasana bavy. Hoy ny Galatiana izay mivakitsika teo, ho amin'inona nanafahana antsika? Ho amin'ny fahafahana. Ary ny olona izay nafahan'Andriamanitra dia nananan'Andriamanitra tanjona, fa tsy hoe nafahana dia izay, dia hoe rehefa afaka dia aleloia, afaka aho, afaka aho e, afaka. Dia avy eo amin'izay variana. Fa tsy ho amin'izany nanafahan'i Kristy atsika. Fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra raha namakitsika teo ilay Efesiana 4 dia ny antony mpanafahana atsika dia ahatongavantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Inona izany sitrapon'Andriamanitra izany? Mandra-pahatonga atsika rehetra amin'inona? Amin'ny firaisan'ny finoana. Sy ahatonga atsika ho tonga amin'ny fahalebiazana, ananatsika ny ohatry ny fahafenoan'ny fahalebiazana ny fahafenoan'i Kristy. Raha lasana bavy izay miaino ankehitriny, raha nomena fahafahana isika dia mo hiaino fahafahana. Ny fahafahana izay nomena atsika tsy ahatonga atsika hiebihebo, tsy ahatonga atsika hilamindamintsaina ka ahatonga atsika anao ohatran'ilay filaza anankiray izay hoe mandromandro manandraharaha. Fa rehefa nafahana isika dia misy lalana izay tian'Andriamanitra andehana atsika. Tsy inona izany fa
anatanterahantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra amintsika dia andehanantsika amin'izay hitariany atsika. Ny sitrapon'Andriamanitra amintsika dia ny hitomboantsika isan'andro isan'andro amin'ny lalana izay tiany hatongavantsika. Iny zany lalana hatongavantsika zany. Ianareo dia taranaka masina, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilaza ny tsara n'ilay niantso atsika, miala tao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Mahatonga atsika taranaka voafidy, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mahatonga atsika ho fanjakam-pisorona. Zany rehetrarehetra zany mbola ao anatiny koa ilay olona afaka, tsy naomena tsika fotsiny zany, fa hoentintsika milaza ny tsara n'ilay niantso atsika. Zany hoe misy fiantsoana izay niantsoana atsika, izay tian'Andriamanitra heverintsika isan'andro isan'andro. Hevery ny fiantsonanareo izy ny tenin'Andriamanitra. Fa ianareo nge ka tsy hampafiry ny endry eto amin'izao tontolo izao e. Tsy hampafiry ny olona manatsaina, ireo avirazana sy manam-pahendrena. Fa isika izay adala indrindra, maninona no fidiana? Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany isika, ary tsy nalaina ho an'ny tenany fotsiny dia zay. Dia an'Andriamanitra dia zay, fa mbola nomena équipement be dia be isika. Satria natsoina isika. Voangantsika no niresaka mba ho miaramila tsara ny Kristy. Natsoina isika mba ho vavolombelo ny Kristy. Natsoina isika mba anambara ny fahalebiazan'ny Kristy, izay ilay hoe mahatratra ny ohatra ny fahafenoan'ny Kristy. Ny zava-misy anefa ao anatin'ilay izy dia zao, mbola mizarazara be ny finoantsika, na dia eo ny fahafahana, na dia eo aza zavatra rehetra efa sitrak'Andriamanitra ho amintsika, ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Efa nomenantsika ny fanahy mahery, efa nomenantsika ny finoana, ao anatintsika daholo ny équipement rehetra, ny fitiavana, ny herim-panahy rehetra, fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty ao anatintsika. Zany rehetra rehetra zany tompoko. Kanefa ny zava-misy dia zao, ilay ina ilay mivakitsika ilay Efesiana toko faha-efatra teo, mandra-pahatonga antsika rehetra amin'ny firaisan'ny finoana. Zany hoe ny finoantsika na dia eo ary zany rehetra rehetra zany, mbola tsy tena ao tsara ilay firaisan'ny finoana. Ohatrany ao zany firaisan'ny finoana zany. Ny zavatra iray izay resahako eto dia même direction dia sady même vitesse. Mitovy ny fironany ary mitovy ny fandehany. Raha mijeritsika ny finoana ao amin'ny Baiboly dia samy manana ny fironany finoany ny olona rehetra. Misy mirona makany amin'ny tenany ny finoany mba azahoany valim-bavaka. Ohatran'ilay finoan'ilay lehilahy kapiteny teo zao, dia mivo aty amin'ny tenany ilay finoana lehibe izay nresahan Jesosy hoe na dia tao amin'ny Israely aza dia tsy nisy nanana finoana goavana ohatran'ity lehilahy kapiteny ity. Dia takizay ihany koa ilay vehivavy anankiray izay efa nilazaina fa ianao dia tsy manana anjara amiko ianao, fa tsy tonga ako ho amin'ny amboa, fa tonga ako ho an'ny ondry very. Dia izy ilay vehivavy hoe na dia ny amboa kely aza dia mba mitsipina eo ambany latabatry ny tompony. Dia hoy Jesosy hoe tsy mbola nisy finoana lehibe tahaka izany na dia teo amin'ny Israely aza. No zany tonga avy aminao araka ny finoanao. Zany finoana zany dia misy direction anankiray. Ny finoana anankiray kosa dia zao, ny finoana ny zava-bitan'i Jesosy Kristy ananantsika fiainana mandrakizay, izay tsy miankina amin'ny zavatra azo, tsy miankina amin'ny zavatra hita maso. Tsy hoe akory hoe satria voavany olana, nahazo asa, nahazo vady, nahazo zanaka, nahavita trano, nahazo fiara, dia izay ny atao hoe santatry ny lovantsika ny an-danitra. Finoana mifanohatra amin'ilay sens anankiray zay raha vao resaka lanitra sy resaka mihivo amin'ny olombelona. Raha iresaka zany ilay sens an'ilay finoana anankiroa ihany. Zavatra hita maso sady sapahitanana mandalo eto amin'ity tany ity ve ny iorenan'ny finoantsika, mahatonga antsika mitady an'Andriamanitra, mahatonga antsika miorona tsara,
atao daholo ny ezaka rehetra mamonjy fitaovam-bavaka, manao asan'Andriamanitra, tory filazany tsara, mitondra tena tsara, mitandrina izay rehetra rehetra tsy azo atao rehetra sao dia voaozina. Finoana zany fa mbola ny sansany zany dia miivo aty amin'ny tenantsika. Fa ny sansy anankiray izay tian'Andriamanitra hitovitsika rehetra dia ny finoana ny zava-bitan'i Jesosy, finoana ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy ho antsika. Tsy miankina amin'io zavatra iainantsika androany io, tsy miankina amin'io zavatra hitantsika io, ka na dia mandalo fahoriana na dia mandalo sedra maro samihafa ary tsika. Dia hozy izy ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsy misy asaraka ao izy amin'inona? Amin'ny fitiavana an'i Kristy. Fa mihoatra noho ny mpandresy ao izy amin'ny alalan'ilay tia finoana hafa zany, finoana zany tsy mitovy amin'ilay finoan'ilay kapiteny na ilay finoan'ilay vehivavy izay mitady fanasitranana, fa finoana ho amin'ny famonjena, finoana ny amin'ny zava-bitan'i Jesosy. Eto indray dia hiresaka indray mahakasika an'ilay hoe finoana izay même vitesse. Rehefa mbola zaza ny finoana, zazakely ve afaka mihazakazaka raha mbola minoana? Nareo rangamba mitenena tsara, tsy afaka hoe manjary matoriny e. Zazakely mbola tsy azo anteherana nanao zavatra raha vao mbola minoana. Marina fa rehefa teraka izy dia afaka havitan'izany rehetrarehetra zany. Ny olona anankiray rehefa teraka dia tsy maintsy manana fanantenana an'izany ny ray aman-dreny. Rehefa lehibe ty zanako ty hiazakazaka hanao baolina, dia eo ilay reniny sady mampinono no manofinofy eo hoe mahay baolina ito ty zao tonga dia buteur ty. Dia sasandray ny azo nofinofiny zanany lasa pilote. Tena mbola mitaizan'ilay zanany izy dia efa entina ohatry ny avion ilay zaza, satria efa ao anatin'ny fanantenana hoe tena pilote ty zanako ty. Dia ohatran'izany koa tsika vao nateraka tsika dia efa namaheriny ao anatintsika, kanefa misy degré ilay izy, misy vitesse ilay izy. No zany tsy afaka hijanontsika amin'ny finoana zaza. Fa raha vao mbola zaza sika hoy izy ilay teny vakintsika teo dia mora manino, ailangila ny fampianarana maro samihafa. Voalazain'ny olona hoe tsy voavoanjy raha vao ohatra hoe manino, raha vao mipataloha eo pataloha alareo dia manino ailangila. Dia rehefa mahita olona mipataloha mahery mitoriteny be dia le zavatra teneny aloha tena ohatry ny ara-panahy be, fa le pataloha dia lasa mitondra vaty misakana ho azy daholo ty rehetrarehetra ty. Vao mijery an'ilay pataloha izy tena satria maninona ilay finoana vitesse-njaza zany. Mieritreritra fantany ihany ilay izy hoe zava-bitan'i Jesosy no azahoana famonjena, zava-bitan'i Jesosy natongavana any an-danitra. Fa raha vao misy anankiray miteny ka tsy zava-bitan'i Jesosy fotsiny, fa zany tsy ampy, fa mila manao an'izao dia mila mitandrina an'izao dia mila ohatran'izao. Ohatran'izany ihany koa nge nahazo ny tamin'ny andron'ny Paoly, fa tsy hoe amin'izao tsika izao ihany e. Vao nahita an'ilay jentilisa hoe nino an'i Jesosy dia nino ny asa vita an'i Jesosy dia nandray ny famonjena izay natolotry Jesosy. Dia hozy izy ry zalahy, tena tsy mety izao, mila firanonareo. Aiza koa isy olona mino Jesosy dia vitavita ho azy amin'izao fotsiny zany, tsy maintsy forana. Hozy izy ny teny Paoly apôstôly, tsy mety zany. Raha vao miditra amin'izany famorana zany nareo dia vao tsy maintsy pitrosa maneno manatanteraka ny lalàna rehetrarehetra. Dia izay indrindra no mahatonga nyity resaka ty milaza amin'ny fahafahana nanafahana antsika. Aza manaiky andevozy ny zoga hafa intsony, ka mbola ho asiana zoga hafa indray hoe famorany, zoga hafa hoe ino pataloha hoe izao hoe. Fa ny fanafahana izay nomeny Jesosy atsika dia fanafahana amin'ny fahotana. Voalohany indrindra izany fanafahana amin'ny fahotana izany dia fanovana antsika ho afaka ao anatin'ilay natiora mampanota antsika
zay aloha fanafana voalohany indrindra fa rehefa olom-baovao amin'ny Kristy tsika dia zay tsika vao miresaka amin'izay hoe ny fahafahana izay nomena antsika dia tsy fahafahana hoentina matory hoe zako olona afaka matory, tsy hoe fahafahana matory ilay fahafahana izay fahafahana nomena antsika fa fahafahana izay hoentintsika ho tonga ina ilay finoana teo firaisan'ny finoantsika. Izany finoana zany dia finoana lehilahy lehibe. Alohana tongavantsika amin'ilay finoana lehilahy lehibe dia zao mbola misy ihany koa ny finoana tanora zatovo. Ozy izy Paoly apôstôly zay niresaka tamin'ny Timoty hoe aoka tsisy anao tsinontsinonanao izy izy noho ny amin'iny ny fahatanoranao fa ka ho tonga fianarana ho an'ny miny ianao na amin'ny fiteny fihinana fijery ny inona sy ny inona rehetra mba ho aninona ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia miteny koa ny ten'Andriamanitra na inona tsara, na inona mateo ty, na inona tsara laza, na inona misy intérêt ara-panahy dia hevero zany satria tsika dia natao hitombo foana ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fitombontsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia izay ilay ahafahantsika matateraka n'ilay antom-pisitsika. Ny atongavantsika amin'ny antom-pisitsika dia tsy mandeha ho azy zany. Fa andao ny heverenantsika ilay resaka Deutéronomie 7 teo hoe ty afatra ho an'ny Israely ato amin'ny Deutéronomie ty zany dia afatra ho an'ny olona afaka izy ty, kanefa zareo dia olona tsy afaka satria mbola ao anatin'ilay natiorany Adama, ilay mbola ao anatin'ny mbola namidy ho andeviny fahotana dia zareo tsy afaka hanao an'izany satria ilay fahotana mangeja azy. Vao mitady hanompo an'Andriamanitra izy dia tsy manompo an'Andriamanitra dia ino zareo fa manangana mbola kely volamena. Vao miteny Andriamanitra hoe tandremo ny sabatako, izy le mpanompony, le tompony ilay andevy milaza, tsy ilaina mitandrotandrona sabato zany, ndana mangakitay. Miteny ilay tenin'Andriamanitra hoe zay laninareo any angonina fa nareo rehefa mihinana ny omany io tsy mahazo maka be dia be fa zay lany dia mbola manao be famarotra ihany. Ozy izy le tompony hoe tsy ilaina maka kely, apio ihany, dia manaraka fotsiny apio ihany. Efa ohatra izany ilay izy dia mbola ozy izy le tompony milaza hoe apio ihany dia maninona ilay izy avy eo voakolotra ilay izy satria maninona rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy mandeha amin'izay laony ilay fiainantsika. Zay izy mahatonga anazy manoro antsika aoka ho fiainanao zany mba ho maro andro ianao. Ny voalohany teneny eto amin'ny 9 dia ozy izy hoe dia ho tian'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka hiaino ny feony sy hifikitra aminy. Ho tian'i Jehovahandriamanitra ao ianao hiaino ny feony ary hifikitra aminy. Isika raha mifampiresaka teo hoe ny fahafahana dia ahafahantsika manao sitrapon'Andriamanitra ka raha tsy tian'Andriamanitra ary tsika, raha tsy milaza amin'i Jesosy tsika hoe tiako ianao Jesosy, ary raha tsy maninona koa ilay izy teo ankoatran'ilay mifikitra aminy miaino ny feony, raha tsy miaino ny feony tsika ataontsika ahoana ny andeha amin'ny sitrapony. Raha toa zany ilay fahafahana izay resantsika anatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy tsika tia an'Andriamanitra. Ohatrany ahoana zany tia an'Andriamanitra zany? Manaja ny tenin'Andriamanitra. Ino zany tenin'Andriamanitra zany? Tsy hoe koa izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly io ihany ny atao hoe tenin'Andriamanitra, fa inona ny zavatra mangin'Andriamanitra ny fonao? Miaino ve isika amin'ny zavatra mangin'Andriamanitra antsika? Mifikitra amin'Andriamanitra ve isika manoloana ny toe-javatra rehetra izay alefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Fa zany zavatra rehetra zany navoan'ny zanak'Israely, sitrapon'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely dia hiala eo amin'ny tany Egipta dia ho aiza? Ho ao amin'ny tany Kanana. Fa rehefa tsy niaino izy
rehefa tsy tia an'Andriamanitra izy, rehefa tsy nifikitra tamin'Andriamanitra izy, dia nanino? Tsy tonga daholo izy rehetrarehetra. Anankiroa ihany ny tonga. Ankoatran'ny ireo olona 20 taona ny midina, dia anankiroa ihany, dia tsy izy izany fa Josua sy Kaleba. Fa na dia Mosesy aza, dia tafitohana tao anatin'ny tsy fihainoana ny tenin'Andriamanitra. Ny zanak'Israely, vokatry ny tsy fihainoana ny tenin'Andriamanitra, ringana, nodikodina tany anefitra, izany rehetrarehetra izany. Zioka tsy nomen'Andriamanitra azy izany. Dia nefa dia noentiny zareo, satria tsy fantany ny fahafahana izay nanafahan'i Kristy azy. Androany ihany koa tsika dia tian'Andriamanitra amantatra hoe fahafahana manahoana moa ity fahafahana izay nomena ako ity. So dia mbola misy zioga hafa manandevo ahy ihany, ahatonga anahako tsy hisitraka an'ilay antom-pisiko izay nifidianan'i Jesosy aho, izay niantsoan'Andriamanitra. Isika dia natsoana ho miaramila, kanefa raha miaramila andevoziny ny zavatra hafa dia mety tsy hatateraka an'izany. Ohatra hoe andevoziny torimaso, efa avy ny fahavalo, mbola so dia tsisy tia mbola te atovy be, tifirina sa tsy tifirina, izy sa tsy izy. Nefa izy miaramila andevoziny torimaso, miaramila andevoziny akamoana. Olona tokony hikotrana, lasa bekeo be, lasa matavy be, lasa tsy mazaka basy, andevoziny akamoana. Miaramila natsoana tena hoe anana laza tsara, anana ny toerany sy ny momba azy rehetrarehetra. Kanefa io miaramila io andevoziny ty zavatra tsisy idirany amin'ny mission rehetrarehetra ty. Lozana mijery baolina fotsiny atao rahalahy, mampiady koa. Dia rehefa nontaniana dia ka le adina koa ahafahana maka expérience. Izay ny ijerevana ny baolina io, ahafahana manao stratégie de guerre sy mitady fialan-tsiny amin'ny zavatra maro samihafa. Tahaka izany ihany koa mavoa ny zanak'Andriamanitra, rehefa tsy mamelanja ny fahafahana izay nomeny Kristy azy izy, dia lasa fahafahana hoentina miaro tena fotsiny. Izany nge raha miala eto dia ho any an-danitra. Raha misy ho any an-danitra dia zay. Izay fotsiny sisa no hoentina manamary tena. Dia gaga ny olona hoe ka izy ary ty ohatran'ny kamo be. Rehefa hoe izy any andeha hamangy olona mila vangina dia tsy zay. Iza ny olona ho avy amin'ny fifadikana tsy hoe mitifitra an'izy ako, dia tsy miteny izy hoe zay fa ohatrany variana amin'ity zavatra tsisy idirany amin'le komba. Raha vao zavatra anankiray zay tsisy idirany amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony andehanantsika, kanefa mahavariana antsika, averiko indray mandeha. Rehefa ny zavatra anankiray zay tsisy idirany amin'le sitrapon'Andriamanitra kanefa mahavariana antsika, dia izay antsika natao hoe andevoziny zavatra hafa. Isika nefa nomena fahafahana, tena tonga dia fahafahana tena hoe sans limite. Jerevy tsara ilay zanak'Adala rehefa tsapany fahafahana izay nomena azy, hoe ianao nge zanaky ny dadanao e. Olona tsy zanaky ny dadanao aza, miasa ao amin'ny dadanareo, sady voky hanina ny mahazo karama. Dia nefa ianao lozanao sady mikarama sakafo ny kisoa ianao, sady le sakafo ny kisoa koa mbola iadivanao amin'ny kisoa. Dia ahoana mbola hijanona ihany ve ianao? Nody ny sain'ilay zanak'Adala, ary rehefa nody ny sainy dia nanino? Iainga ao izy, iainga dia hiala. Androantsika raha marana an'izao afatra izao dia izao, ny olona manana fahafahana dia afaka hiainga izy dia hiala, dia hisafidy ny fiainana, afaka miainga eo amin'ilay toerana izay tsisy idirany amin'ilay ahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra, dia misafidy anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izay ny atao hoe olona afaka. Fa ny olona tsy afaka dia andevozina, dia very ny safidy, ary very ny fanapahan-kevitra hiainga.
raha lasana bavy aza midy ny fanapahan-kevitritsika iainga hiala eo amin'ny toerana izay tokony ialana. Aza midy ny safiditsika ahafahantsika misafidy ny fiainana. Ary izay ny antony ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Izay ny mahatonga antsika mila mifamatotra aminy foana. Hoy izy ilay tenin'ny vakintsika teo hoe mba hitiavanao an Jehovah Andriamanitra ao, ary ihany koa hiainonao ny feony, ary ihany koa hifikiranao aminy. Fa izany zavatra rehetrarehetra izany no mahatonga antsika hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izany zavatra rehetrarehetra izany no mitaiza ny fiainam-panahintsika, hahatonga antsika hanana safidy foana. Hahatonga ny fiainam-panahintsika hisafidy ny tsara foana. Hahatonga ny fiainam-panahintsika hanana fanapahan-kevitra tsara foana. Fa rehefa ny feon'Andriamanitra hovaitsika feo an'ny nofo, nao nge raha vao mandeha mivavaka any, tsy voatery mivavaka nge. Fa raha vao mandeha mivavaka any ianao dia votsitra ito. Le hito anefa tsisy idirany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Maika fa raha zavatra sady zao averiko kely le resaka nofo teo. Le nofontsika mitady hirika foana, tsy hahatonga antsika hiaino ny feon'Andriamanitra. Ny fanahintsika zany te hitarika antsika satria tsika zanak'Andriamanitra dia miteny izy hoe ndao hivavaka. Rehefa mivavaka ianao maheno ny feon'Andriamanitra. Rehefa mivavaka ianao maheno ny taridàlan'Andriamanitra. Dia rehefa mivavaka ianao dia mahiratra amin'ny masom-panahinao dia afaka hifikitra amin'Andriamanitra ianao. Ny fiainam-bavaka dia fiambenana. Izay zany tenen'ilay fanahy-masina ao anatintsika. Fa ilay nofo, ny fiainam-bavaka tsy nanan-kanina io. Fiainam-bavaka tsy hidiram-bola amin'io. Fiainam-bavaka io mahandreraka io, matoria. Io fiainam-bavaka io dia eo amin'izay tsika ny mametraka. Olona afaka ve? Ako. Sa mbola andevozin'ny nofo. Fa tsy maintsy misy mitaingina isika. Na ny fahafahana no mitondra antsika ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra, na ny nofo no mitondra antsika ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha soavaly zany tsika, dia soavaly tengerana makany amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve? Sa soavaly makany amin'ny sitrapon'ny nofo? Nomena antsika ny safidy, fa tsy soavaly fotsiny amin'izao tsika, ka hiridana amin'izay hitarihan'ny mpitaingina antsika fotsiny. Fa isika dia raha hoariko amin'ilay resaka soavaly teo dia ny mpitaingina eo ambonin'ny soavalintsika dia fahafahana. Ny mitaingina eo ambonin'io soavalintsika io dia ny safidy ho any amin'ny fiainana, ho any amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa omentsika sehatra izay fahafahana sy safidy tsara izay dia mizotra makany amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny soavalintsika. Raha vao soloantsika ilay mpitaingina an'ilay soavaly, soloana ny nofontsika, dia mizotra makany amin'ny sitrapon'ny nofo foana io. Izany ange mahatonga ny fahafahantsika voasembatsembana. Ny mahatonga ny fahafahantsika voasembatsembana dia ity nofontsika ity. Inona moa izany nofo izany? Ilay manohatra ny sitrapon'Andriamanitra. Raha oharintsika amin'ny Matteo 13 ilay izy dia izao. Ny nofo dia endrik'ilay vatolampy. Ilay fotsika mafy io, ny atao hoe vatolampy. Ilay tsy mety anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ilay kamo andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ilay manohatra ny tenin'Andriamanitra. Ilay tsy te hifandray amin'Andriamanitra. Ka na dia tenenina raha hoe izao daholo ny fiainana, izao ny tombontsoa amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra, ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fifikirana amin'Andriamanitra. Rehefa ao ilay vato, dia hoy izy ilay vato hoe tsy voatery izany ange. Rehefa nateraka indray ianao dia izay. Misy inona ao izay? Misy vato. Dia ohatr'izay ihany koa, rehefa misy tsilo ilay izy dia mangeja ao. Tsy afaka mikofoka mihitsy. Vao mitady anao ny sitrapon'Andriamanitra dia vao mitady handeha amin'ny lalana izay tian'Andriamanitra hizorantsika sika dia hoy izy rehefa misy tsilo ao dia voatsindrona. Mena atsimo dia mena avaratra dia dia eo tokony eo lasa misitagina fotsiny eo
dia gaga amin'izay nyray aman-dreny fa maninona ary ty zao ty tsy mitombo mihitsy mena azy daholo tiritra azy ty fromazy katsaka voanjobory tsaramaso inona daholo ronono sa ino tsy mety mitombo le zaza sao dia mba zazavato ary ty kanefa misy zavatra mikiky ao tsy fantatsika na mety misy kakanao na itsy haiko dia mila jereny zany tandroantsika raha iresaka an'izany dia mila tsy ataontsika amban'ny zavatra ho an'ny olona afaka rehetra ny fifandraisana amin' Jesosy fa ny ompitiavana azy ianao hoe mbola miteny an'izany mandrakandroany tsy fantatra hoe firy taona izay namonjeny Jesosy ianao mbola miteny ve ianao hoe Jesosy eo tiako ianao mbola tsapan'ny fananao ve hoe tsy misy zavatra sarobidy mihoatra lavitra noho Jesosy eo amin'ny fiainanao tsy misy zavatra sarobidy lavitra noho ny feo an' Jesosy eo amin'ny fiainanao tsy misy zavatra sarobidy lavitra mihoatra noho ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mbola mahatsapa an'izany ve fa ny olona miaina ao anatin'izany izay ny atao hoe mizotra makany amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary izay ny atao hoe olona afaka tsy mijanona hoe afaka tamin'ny fahotana sy ny ilay natiora mpanota dia izay fa mizotra makany amin'ny sitrapon'Andriamanitra mizotra makany amin'ny antom-pisiana ary misitraka ny zavatra rehetra nomena antsika ny olona afaka no afaka hiaina fifaliana fiadanana fahalemem-panahy fitiavana fitsaharana ny olona afaka no afaka miaina an'izany fa ny olona andevoziny fahotana tsy afaka manao an'izany vao mitady ho tia izy dia maty antiko amin'izany vao mitady aninona daholo fiadanana ka le fiadanana renge hafahafa be ndrobaina hoy ny fananana dia faly hony edy ilay fifalianareo ohatra ny tsisy idira mihitsy satria manino raha vao nofotsika no mahazo vahana dia tsy mahita an'izany tsika fa androany Jesosy te hampiainantsika n'ilay fahafahana tena ny antsoina antsika ho amin'ny fahafahana ny antsoina antsika aza manaiky andevoziny nofo aza manaiky andevoziny zany endrika vatolampy inona daholo tsilo misasany fony zanak'Andriamanitra kanefa dia ohatry ny lalambe izay rehetra alefy ao vohitsakitsaka izay tsy vohitsakitsaka dia tsongohan'ny voromanidina izay le tsy miaino ny feo an'Andriamanitra izay rehetra lazainy ao dia inao zany razon-damozo izay rehetra lazainy ao efa reko izay rehetra lazainy ao fa ngaha tsisy afa-tsy izany raha vao zay ny zavatra mihodina anatsika any dia efa tonga ava sainy sao dia mba efa lalambe sao dia tsilo sao dia vatolampy fa isika dia natao tany tsara avokatra ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra so amin'izay ny antsoina antsika daohatritsika hitsangana dia hivavaka dia hisaotra ny tompontsika samy miresaka amin'ny tompo arak'izay namanginy tompo anao tamin'ny alalan'ny teny izay nahafafiny tamintsika tamin'ny teonandroany ity raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto